faly miaraba tsika rehetra zay mpanaraka ty page Facebook zay mitondra lohateny hoe Révérend Médard. Ty page Facebook ty zany a no fiangonana ho an'ny firenena maro, betsaka ny malagasy any Koweït, any Liban, any Arabie Saoudite, de zay tsy manana fiangonana izy ireo fa io page Facebook nao io ihany marahana e, tsy anay io fa tsika rehetra. Io page Facebook io zany a nahitana ny herin'Andriamanitra amin'io zany vokarin'ny fiangonana IGP Chapelle. Betsaka ny marary sitrana atrany a France, atrany La Réunion, atrany eran'ny Madagasikara na atsimo na avaratra de samy miantso anay zany a mangataka fanasitrana. Tonga ty coronavirus ty a be de be anjato ny anarivo ny olona miantso anay hoe mba ivavao zay ry pastera, ivavao ny firenetsika. Raha iverenako ihany io page Facebook io zany a manana any amin'ny 7000 abonnés ary vidéo anankiray fotsiny fanasitrana nataonay eo a misy mahatratra any amin'ny 140 000 vues, zany hoe zany a 140 000 vues olona mpanaraka zany mpijery zany. Ka am'izao fotoana zao zany rehefa tonga ny coronavirus a be de be ny olona nyteny hoe ianao sao de tokony makany Chine, mandeha any Chine, be de be ny hevitra hoe zany andeha any Chine. Mbola veriko eto indray mandeha za tsy nakany Chine, za raha tsy mila makany any Chine zany a, fa rehefa nitonontononona fotsiny ianarako a hoe Révérend Médard ho any Chine de afaka ny coronavirus tany Chine. Eto Madagasikara tsika am'izao fotoana zao tam'le 20 rehefa nanomboka ny coronavirus za moa nisy olana nanenjika de tsy afaka teny hoe ohatra hoe tsy tiandreo zany ivavako an'le izy fa zao koa fa tsy fantako le tena ambadika le zavatra. Rehefa teny am'izay ny filoham-pirenena hoe mivavà ny olona rehetrarehetra manao chaîne de prière resiko anazy ka tam'le 27 mars zany teny hoe meko herinandro io coronavirus io tsy maintsy miala, ny sasany afaka 10 andro. Ny azoko antoka aloha rehefa tonga ny fetin'ny Pasika tsisy coronavirus tsony eto Madagasikara. Mpaminan'Andriamanitra misy mahasamihafa ny mpaminany satria ny 5 ministères lazainy Efesiana toko faefatra andiny raika ambin'ny folo, misy ny atao hoe mpaminany, misy ny apôstôly, de misy ny pasteur, mpampianatra sy ny tariny. Be de be ny mpanompon'Andriamanitra nivavaka, nangataka mba ho afaka io coronavirus io. Fa ny anaty zay, za dia mpaminan'Andriamanitra, de ka zany a za zany tsy vitany hoe nivavaka fotsiny fa za nanome fetra sommation tamin'ny nanome sommation zany raha zany nazapiasaina azy tamin'ny coronavirus hoe tsy maintsy miala ianao anatin'ny herinandro na 10 andro ary rehefa tonga ny fetin'ny Pasika tsy tatrasy tsony ianao. Zay zany fampitandremana nomeko azy a, zay ny baiko, zay ny décret navokako ary Andriamanitra tsy maintsy manamarina zany. Zay zany a, za zany mpaminan'Andriamanitra eto Madagasikara. Ary za rery no say nanome zay date zay hoe herinandro 10 andro ary alohan'ny Pasika fety sambatra. Zavatra lehibe zay a, ho antsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra mivavà ianareo zany a mba hatateraka zay zavatra zay ary zay zavatra zay zany efa décret ny mpaminan'Andriamanitra efa nilaza date mazava tsara tam'le 27 mars nanaovako déclaration voalohany hoe tsy maintsy miala io anatin'ny herinandro na 10 andro ary tsy maintsy miala io a tsisy tateraka rehefa tonga ny fetin'ny Pasika. Tiako ny malagasy rehetrarehetra, ny coronavirus disease 2019 dia fitsarana ataon'Andriamanitra io. Mibeba ianao satria za no mijoro ambango ny vahoaka malagasy rehetra na nandray an' Jesosy izy na tsy nandray an' Jesosy, fa ho anao zay mbola tsy nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao zao ny andro a mibeba ianao. Fa za aloha angataka voalohany mba ho afaka izy io a, ho afaka io a, ary efa namezako délai tsy maintsy ialany io a alohan'ny Pasika io a, tsisy tsony eto Madagasikara. Fa ianao kosa mibeba ianao mba tsy verimberenany a loza takan'izany tsony eto Madagasikara. Reso Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Zay ny fotoanatsika fanambarana faharoa nataoko io a androany le 31 mars
dikan'izany a herinandro na folo andro sisa dia lasany coronavirus tahin'Andriamanitra.